Tamty taona ity nisy tranga niseho maromaro teto Mahajanga fa anisan'ny tena nanaitra ny be sy maro dia ny zavatra niseho tao amin'ny campus universitaire Ambondra. Eto izahay dia alohan'ny nanazavako mikasika ny pitsopitso ny fantatra atreto aloha dia manameloka amin'ny herinay manontolo ny famonoana olona. Tsy manana andraikitra isika olon-tsotra hamono ny mpiarabelona amintsika na inona fotanana ataony na inona fotanana ataony. Marina forano mafana mety entiny atezerana nefa na izany na tsy zany tsy manana excuse mihitsy isika andeha hamono olona raha tsy hoe angamba légitime défense izay voalazan'ny lalàna code pénal. Mamono olona zany tsy azo atao ary mbola manameloka an'izay. Manameloka ny zavatra nitranga tao Fakofakomaly tao amin'ny campus universitaire Ambondra ny tenanay. Tsy azo atao na de tratra aza le olona nangalatra. Tsy azo atao ny mamono olona tompoko. Tsy anjarantsika ny mamono olona. Andriamanitra nametraka antsika eto izy rery ny maka antsika. Fa tsy antsika samy antsika ndray no famono. Raha hitantsika tamin'ny télé le izy na ny ankizy aza tsy tokony hijery an'ireny sary ireny satria vato no nakarapoka tena amin'ny lohan'le olona. Tsy azo atao zay zavatra zay. Amin'izao fotoana zao moa mandeha ny enquête ary zahay milaza mazava tsara amin'ny tompony andraikitra ny polisy ny zandary satria polisy zandary no manao enquête an'io zavatra io. Atao hatramin'ny farany io enquête io. Izay tratra nanao anina ananana proof dia tsy maintsy migadra. Apetrako zay zavatra zay. Tsy azo atao io. Marina mety ilaza isika hoe hiditra amin'ny campus fa maro zavatra very amin'ny université amin'ny mpianatra. Maneky an'izay aho. Fa manana andraikitra ihany koa ny université hamefy an'io campus io. Satria fantarantsika tsara amin'izao fotoana zao fa napetraka ny ministèren'ny aménagement du territoire efa ela hoe fanomena taratasy ny université hoe ty anjara tany université dia esorina le olona tsy ao anatin'izany fa atao akaiky na zay fitsinjarana azy ao dia anjaran'ny université mamefy ny taniny mba ahafahana misécuriser io campus io. Manao antsoavy voalohany indrindra amin'ny mpianatra université. Ianareo dia natao hianatra amin'io anjerimanontolo io zany hoe ho avy nyty firenena ity. Ianareo no hitondra rapitso afakapitso ny firenena malagasy. Ka raha ohatra ka geste tahaka zao no asehonareo dien'izao mampiampatahotra ihany ny ho avy ny zanakay. Atsoatsy izay hoentinareo mpianatra amin'ny université. Eritreretina hoe olon-kendry tanora manana fahendrena mandalina zany fahendrena malagasy zany ny tanora mianatra amin'ny université fa tsy tokony hanambany izay moralité izay ananantsika izay. Mitodika amin'ny tompony andraikitra université ihany koa izahay mba hametraka règlement strict ao amin'ny université. Maninona moa raha apetraka tsy fantatra mandray an'ireny sécurité reny tsy haiko na université manana sécurité dia fa mampitombo iny ny isan'ny sécurité manao ny asany ao fa tsy mpianatra no manao sécurité amin'ny campus fa anjaran'ny administration no mametraka sécurité amin'ny campus. Ny mpianatra mandeha mianatra ao zany efa tokony hoe manana hoe fatokisana hoe fa misy miandry ny tanàna matory izy rehefa avy reraka avy mianatra.